dia toy izantsika ny tenin'Andriamanitra teo fa tapaka ny fahafilotsika zao dia ny 5:50. Exodosy 1:5:50 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanjakany Egipta niteny tamin'ny mpampivelona Hebreo Sifra no anarany anankiray ary Poa anankiray, ka nanao hoe: raha mampivelona ny vehivavy Hebreo ianareo ka hitanareo eo amin'ny fipetrahany fa zazalahy dia vonoy, fa raha zazavavy kosa dia velomy. Hitantsika amin'izany ny hafetsen'ny Satana. Raha lehilahy izy dia vonoy ny zanak'izay zanaka Hebreo, fa vehivavy dia velomy, satria raha vao lehilahy zany dia hitany hoe aheriny zanak'Israely, atombo be dia be lehilahy. Raha vao lehilahy manko dia iny miheriny ao amin'ny ankohonana, ny ao amin'ny tokantrano. Fa raha tsisy lehilahy, vehivavy daholo, dia mora amin'izy ireo zany no maka an'ilay vehivavy. Antsika vehivavy zany sahalan'ny hoe moramora kokoa zany ny anaovan'izay tiany atao. Dia izay zany eritreritrin'ity mpanjaka ity, 1:50. Nefa natahotra an'Andriamanitra ny mpampivelona ka tsy nanao araka izay nolazain'ny mpanjakan'i Egipta taminy, fa novelominy ihany ny zazalahy. Haleloia, izany fiasan'Andriamanitra. Misy ihany na eo amin'ny firenena izay tsy manana an'Andriamanitra, misy ihany ny olona matahotra an'Andriamanitra. Na dia ny teny ary ny mpanjaka teto, ny tenin'ny mpanjaka Egiptiana, fa hitantsika ity mpampivelona ity. Mpampivelona dia fantatsika sage femme, mpampiteraka, natahotra an'Andriamanitra. Haleloia. Mety hoe tsy mivavaka izy, mety tsy Israely izy, mety tsy Hebreo izy, fa Egiptiana, kanefa ny tao am-pony natahotra zany mamono olona zany. Mamono olona anie zany, voateraka eo zany le zaza dia ho vonoina, dia tsy nanaraka ny tenin'ny ilay mpanjaka zany ity mpampivelona ity. 1:50. Dia napaka ny mpampivelona ny mpanjakan'i Egipta ka nanao taminy: nahoana no nanao izany zavatra izany ianareo ka novelominareo ihany zazalahy? Fa hoy ny mpampivelona tamin'ny Farao: tsy mba tahaka ny vehivavy Egiptiana ny vehivavy Hebreo, fa matanjaka izy ka raha tsy mbola tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy. Dia nasian'Andriamanitra soa ny mpampivelona ary ny hamaro sy ny hahery indrindra ny olona. Ary tamin'izany, satria natahotra an'Andriamanitra mpampivelona, dia nomen'Andriamanitra zanaka izy. Haleloia, haleloia. Tsara zany raha tahaka an'izany isika. Nefa mpanjaka nanoloana azy, fa natahotra an'Andriamanitra nataony voalohany. Hitantsika amin'izay zany rehefa Andriamanitra no atahorantsika, Andriamanitra no ataontsika voalohany ry havana, tsy very mandeha izany tsika. Ninona ady hatrehinao ka Andriamanitra no antsoinao hitarainanao, miaino anao Andriamanitra. Inona ny ady hatrehinao, inona ny ady lalovanao, ankino aminy. Aza matahotra olona, tsy natahotra olona ity vehivavy ity, tsy olona mihitsy natahorany, fa Andriamanitra. Dia hitantsika fa nasotaon'Andriamanitra soa. Mety tsy kristiana io olona io, mety olon-tsotra io olona io, tsy voatery ho kristiana izy, fa matahotra an'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra ny fony, miainga ao amin'ny fongy io e. Ty fony ty vehivavy ty dia nanana fatahoran'Andriamanitra, ary niaika izy fa mahery ny vehivavy ny Hebreo. Itsika kristiana io mijery antsika ataon'olona tsinotsinona, ambanimbanin'olona, esoin'olona, fa mahery ny ao anatintsika na dia tsy miteny ary tsika tsy mamaly. Ny Israely tsy afaka namaly satria tia an-tanin'olona.
Nisy fotoana ry havana efa tratran'izany asa fanandevozana zany ankolaka, fa miasa manomboka ny maraina amin'ny 7, amin'ny 8 manomboka miasa hatramin'ny 1:30 za vao mipetraka mitsangana foana nandritra ny 10 andro. Nandritra ny 10 andro zany dia teo fijorovam-baolombelona kely teo efa nanomboka fanina le olona mihitsy zany nanao an'ilay izy tena hoe fanandevozana zany, nanomboka fanina, nanomboka tsy azoko intsony ny haiko fa mihareraka, dia za tsisy nataoko fa noho ny tsy fitiavan'ilay olona fotsiny zany nanaovany an'ilay izy. Za tsy te hiditra ny detay fa ny tiako hatongavana ilay resaka fanandevozana atsika. Misy fanandevozana ankolaka na dia amin'izao fotoana izao aza. Dia tahaka an'izay koa nahazo ny zanak'Israely fanandevozana ny asa maraina mandrapahariva ny andro. Ka izay no tenako antsika mafy eo fanandevozana antsika angamba. Mieritreritro hoe mbola moramora raha tenenina fa tsy mora zany. Tsy mora. Miasa ange ianao manomboka any amin'ny maraina tsisy repo mandrapahariva ny andro mandritra ny 10 andro fotsiny tamin'izany. Fa neny zanak'Israely teto angamba aman-taonany. Dia hoy izy hoe Jesosy io, za tsy hamaly an'io olona io fa ianao ny antony antoko. Hitanao aza zao manomboka reraka fa mihafanina zao raha maninonino eto fa aminao ny fiainako. Zaho tsy hamaly ratsy an'ireo nandohalika ny vavaka. Fa Andriamanitra manafaka ry havana. Mamonjy io, izay nge nahazo ny zanak'Israely teto. Mafy nahazo azy. Nandohalika ny vavaka izay sitraponao tanteraka Jesosy. Fa nisy olona nataon'olona fitaovana ilay namako satria nahita izao areraka fanina. Dia nahatonga nahatsiaro izany mahatsiaro an'ity vehivavy mpapivelina tsy kristiana, tsy mivavaka io namako io. Fa nitaraina taminy dia izy no namonjy any teny hoe raha nareo no teny amin'ilay olona zany, raha nareo mbola manandevy mampiasa an'io ohatran'io dia nareo ihany no sahirana. Satria raha marary izy, raha maty izy vao maika hoe nareo no ho depensy aminy. Dia tonga saina ilay olona dia nanomboka nampihena an'ilay asa zany. Dia teo nanomboka niverina ny fahasalamako zany ilay haiko. Dia hitantsika sahala an'izay zany nahazo ny zanak'Israely ny vehivavy eto zany resaka hoe famonjena, namonjy ain'olona ange ity mpampivelona ity. Tahaka an'izay koa ity namako ity namonjy ny aiko izy. Izao raha maninona. Satria anankiroa zay zany miara-miasa. Dia ilay namako zany mahatsapa an'izay satria izy tsy dia be asa fa zany tena hoe sahalan'ny hoe andevozina amin'ilay resaka asa. Tsy namena fahafahana mihitsy zany. Tsy namena libra mihitsy maraina mandrapahariva ny andro mitsangana miasa foana mbetrreto amin'izany. Tsy mipetraka. Fa Andriamanitra lehibe ry havana. Ary rehefa mitaraina ianao miaino izy. Heverinao moa zany, heverintsika moa zany hoe io mpampivelona io afaka ataony nge zany. Fa Andriamanitra mihitsy mikasikazy tahaka an'izay koa ity vehivavy namako ity. Ngara raha inona maninona fa afaka ataonao fitarainana nataonao tamin'Andriamanitra dia manafaka izy. Dia eto amin'ny faraparana zany jerentsika andinin'ny 19 andinin'ny 20.
azafady dia nandidy ny vahoakany rehetra faraokanana hoe ny zazalahy rehetra izay teraka dia areo any ny hily fa ny zazavavy rehetra kosa no velony. Dia mbola tsy faly ihany ty farao ty fa mbola nandidy nametraka lalàna ny hamonoana ny zazalahy Hebreo zany. Nandidy satria efa tsy azony ilay mpampivelona dia mitady lalàna hafa indray ohatr'izany mihitsy nataony Satana. Efa tsy azony ilay vehivavy ato, efa tsy azony ianao amin'ny zavatra anankiray dia idirany amin'ny zavatra hafa indray. Mitady plan hafa foana, tsy mijanona eo mitady plan foana hanapotehany antsika, hamonoany antsika. Izay ny tanjony hamono. Izay ny tanjon'ny farao eto hamono ny zanak'Israely tsisy ambony tany. Raha mbola velona koa ny Andriamanitra tsy tanteraka izany. Izany ihany koa tanjon'ny devoly antsika kristianina, ny hanapotika ny filazantsara tsy ely. Kanefa raha mbola velona koa io Andriamanitra antsika io dia ny filazantsara dia ho toriana hatrany amin'ny farany tany. Amen. Halleloja. Dia izay ny Exodus voalohany izay niarahantsika tamin'ity maraina ity. Mino fa mazava aminao dia manampy ianao koa mamaky baiboly. Afaka mandinika an'io ianao, dinio tsara any amin'ny tokantrano misy ianao vakio dia hitanao fa misy révélation azonao anatin'io baiboly io. Ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana misy révélation maro. Révélation dia zarany hoe aingam-panahy, omeny fanahy masina anao, fahalalana avy amin'io tenin'Andriamanitra io. Ty baiboly ity tsy resaka anganongano, tsy resaka hoe filozofia, fa tenin'Andriamanitra, teny aloaka ny vavan'Andriamanitra. Halleloja. Amen. Dia izay izany ny tenin'Andriamanitra nozaraina amintsika. Dia raha sitrapon'ny Tompo dia mbola mivelon'ito rahampitso maraina. Tahiny Jesosy daholo tompoko.